Faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoan'izao ny sary azaovan'ny zana-bolana tamin'ity anio ity dia nahazo anarany ilay tangorodraona ary ansalitry ny anarana hoe Fabien zany ilay rivodoza mahery ny 3 kilometatra hatrany avaratra atsinanany Madagasikara no misy ny foibe ny hitantsika amin'ny sary izao tsy misy ahina araka izany ny mety ho fiantraikan'izy ity amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara. Ho an'ny eto Madagasikara iverenana dia misy hatrany aloha ny fandalovana rindraona atao atsimon'ny nosy ato araka ny hitantsika amin'ny sary izao manalefaka tanteraka ny tsioka ny varatra aza ny fisian'izy io ary bokazay dia mbola mety mipetraka hatrany tandrifin-drahona indraindray ho an'ny faritra sasany ny maripana ihany koa dia mbola tombanana hafanafana aloha ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy indrindra moa ny avoatany sy ny ilany atsinanany io izay hiaran'izay fidinana maripana izay raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia misy ny zavona amin'iny avoatany iray manontolo amin'ny ankapobeny vao maraina be fa misavy izay dia mandrahona vitsy na ibalika ny masoandro ho an'ny tapany atsimo atsinana ny nosy kosa dia misy hatrany ny orana tandridraona ny faritra Ivatovavy Vonany sy ny faritra atsimo atsinana na mandrahona ny andro ho an'ny morotsiraka Sofia sy ny faritry Dianany ambony kosa dia maina tanteraka raha ny piso tolakandro kosa indray mbola mitohy hatrany ny tandridraona any amin'ny morotsiraka na ny tapany atsimo atsinana ny nosy Vatovavy Vonany atsimo atsinanana hitatra kely amin'ny ilany atsinana ny faritry Morimania izany ny rahona ihany koa dia mety hitatra hatrany amin'ny faritra Matsiatra ambony Orombe sy ny any amin'ny faritra Anosy ny ambony kosa dia maina ny andro somary andrahona mitsitoko ny atotan'ny faritry Betsiboka Bonilava Itasy ny any amin'ny atotan'ny faritry Sofia ny maripana vovinavina ho an'izay rapitsin'izay 20 ka hatramin'ny 20 any avoatany dia ary araka amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny any amin'ny morotsiraka atsinanana 30 degré Celsius kosa ny maripana ho an'ny tapany atsimon'ny nosy iny hitantsika any amin'ny faritra Andoha izay maripana ambony indrindra moa no resany eto ary any amin'ny ilany andrefana dia mahatratra any amin'ny 30 degré Celsius ny tanin'ny Betsiboka raha ny andron'ny talata mbola mety mitohy hatrany ny zavona ho ana faritra sasany eto amin'ny avoatany misy ihany koa ny tandrifin-drahona ho an'ny faritry Atsinanana ary Vatovavy torak'izay koa ny any Fitonany mandrahona ny andro ho an'ny tapany atsimon'ny nosy ny faritra Andoha ary ny faritra Nosy torak'izay ny faritra atsimo atsinanana ny ambony kosa dia maina tanteraka ny maripana avovinavina amin'izay andron'ny talata izay hatrany mety milatsaka kely zay ho an'ny faritry Vakinakaratra tsy dia miova firy kosa ny ambony ho an'ny avoatany ary ny any amin'ny ilany atsinanany nosy torak'izay ihany koa dia eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 2 degré Celsius eo ny maripana misy fidinana izay ho an'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara mijanona ho 30 degré Celsius amin'ny ankapobeny ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Amaranantsika azy ary ny andron'ny alarobia miverina indray ny zavona saika amina faritra maro ho an'ny avoatany ary ny ambony kosa dia maina tanteraka ny andro ny any amin'ny tendrony atsimo no mety holalovandrahona amin'ny tapakandro hariva amin'izay andron'ny alarobia izay hatrany raha ny maripana avovinavina dia mbola mijanona ho 20 aloha ny faritra Analamanga fa mety midina hatrany amin'ny 20 degré Celsius kosa izay ho an'ny faritry Matsiatra ambony ary ny morotsiraka atsinanana ihany koa misy fidinana kely izay maripana ambony indrindra izay sika 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius any amin'ny tapany atsimo atsinanana ary 30 degré Celsius kosa ny any amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara ny any andrefana sika 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana avovinavina amin'ny morotsiraka andrefan'ny Madagasikara iray manontolo iny. Izay ny météo tsika tamin'ny ity an'ity rapiso iray fotoana manaraka